tsy hoe ivaivaintsika le fomba ny tany satria zareo mino an'izay dia hoe andao arahantsika le zavatra le hoe fombafomba n'le tany zany ohatra ny hoe eto zany apetraky ny fitondrana mahiva hoe tsy ho ilomanosana dia atreo tsy ilomanosana tokotrany eto kosa dia toerana tsy azo andehanana mihitsy dia aloha tsy azo andehanana eto kosa toerana azo ilomanosana dia andao ilomanosantsika any amin'ireny toerana reny ka marobe ny toeranantsika araka ny teniko teo hoe toerana tany sakalava izy ty tsy hoe amasakalava azy zay dia andao tokotrany moa inantsika koso na tondrasantsika tsy dia zay loatra le resaka fa hoe andao fakafakatsika hoe ina ny tenin'olona tompony io toerana io dia hoe zao no azo atao eo dia andao arahana akaraka an'izay le izy mba hialana isoroana an'ireo olana zay mety ho avy zay mety voajanahary izy io nge zay mety hoe arakaraka n'le tsy fanarana n'le fady mety mahatonga an'izany zany tsy anjarantsika tsy anjarany amin'ny office de tourisme moa no hoe hiteny hoe zany tokotra ny tena marina fa ny anjaranay kosa dia mampahafantatra ny olona rehetrarehetra hoe zao ny fomba amin'ity tany ity dia andao arahana arakaraka an'izay ka marobe ny toerana zay mety hitsangatsanganana ohatran'izany zao ohatra hoe isika mandeha etsikatsepitsy amin'ny fara zao dia mahafinaritra be mandeha iny dia zany hoe marabaka sika dia mandeha iny fa nefa ny toerana ny faritra iny dia fady voanjo dia isika ve dia hoe hitondra kakaoety na hitondra bomba voanjo arakaraka an'izany fa andao arahantsika zay fomba ny tany zay ndao mba tsy ho hitondra n'le voanjo ohatra nysika satria na zay fotsiny ohatra dia lasa manimbazimba ny zavatra le inoan'olona zany sika